tapitra androany ariva ny fandrafetana ny lisy mpifidiana iainga avy eny amin'ny CED zany androany ka hanomboka hanota ny lisitra ofisialy ny senita. Milamina ny any Anosy Be, tsy miatra intsony ny couvre-feu, efa nisy ny navotsitry ny mpitandro ny filaminana ireo ny samborina farany teo. Vokatry ny alatra jiro ny akamaroan'ny aitrano nateraky ny court-circuit, sazy fandoavana vidin-jiro enim-bolana no miandry ireo manao izany, hoy ny Jirama. Ireo no velabelarana ao anatin'ny vaovaontsika amin'ity atoandro ity, manasanao tompoky lasy tompoky vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabaro, tsy be politika. Mampivoatra ny era sosialy, tsy miara Izy madimy amin'ny 20 oktobra, fidio ajo laharana fahenina. tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify hanafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny hitsidiana indray ny tokantranonao amin'izao atoandro izao, manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Aorian'ny androany tsy hisy intsony ny fanovana azo entina eo amin'ny lisy mpifidianana miainga eny anivon'ny distrika ary hanomboka handravona sy hanonta izany ny senita. Io lisy mpifidianana io no entina miatrika ny fihodinana voalohany sy faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka hatramin'ny androany maraina enina amby 304,407 no isan'ny mpifidy manerana ny nosy izay ahitana Birafandatsaham-Bato, Rosy, Telo sy Roalina ao amin'ny Fokotany 7,907 sy iray hetsy. 510 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena efa tonga fotoam-pileta tokana natota taty Afrika Atsimo araka ny efa nolazaina teo ifaran'androany ny fanisanan'ny mpifidy araka ny tetiandro navoaka ny Voamera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana raha ampitso voanomboka ny fitsinjarana ny kara-pifidianana isan'ny tokantrano fanadihadiana. Tsy mbola tavaverina ho an'ny eto Antananarivo ireo karne sasany noho izany mbola eotra ny valo hoe tsy fitapitisana isan'ireo mpifidy. Tsisy intsony kosa ny fiandraisana anarana aoriana ny rampitso noho ny fahamailona sy ny fitandremana momba izany olana mety hitranga amin'ny fotoanan'ny fifidianana amin'ny fampiasana ny bulletin tokana na ampitomboana 20% ny isan'ny natota tatsy Afrika Atsimo. Ny vinavinana natao zany amin'ny nanaovana ilay commande ilay bulletin tokana zany no nahavy anay nanisy an'ilay ataoko hoe stock de sécurité nasina an'izay 20% zay no nahatonga anay nanao des commandes 9 millions de bulletins no natao dia mba azahoantsika zany manana ampiny raha ohatra kosa ka any amin'ilay bureau de vote zany misy olona mety diso ny zavatra mety natao na mety noho ny zavatra hafa dia mangataka mba hosoloany. Mikasika ny fampianarana ny mpifidy izay hita fa mbola tsy ampy amin'izao fotoana izao isan'ny hanodinina nandritra ny fivoriam-ben'ny senita izany io tolakandro io. Tsy andraikitry ny senita ny fanabeazan'ny mpifidy nefa noho ny amehana dia tsy maintsy hisy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo. Hoe tara tsy tara ihany izy satria mbola miezaka ny rehetra ary nataon'ny senita koa zany dia nandefa an'ilay bulletin ho an'ny société civile io eran'ny raha tsy mangaiky anay mba azahoandry zareo mandefa azy eny anivon'ny commune zany mba hanaovany afisy an'ireny bulletin ireny dia miezaka zany ry zareo ary mangataka andry zareo ihany koa moa zany izay senita foibe raha vao tonga eny amindry zareo zany ilay bulletin natokana ho an'ny société civile mba ho alefan'ny zareo aparitaka ny zareo eran'ny Fokotany. Ianareo mpanao gazety, mpampalala vaovao, ianareo candidat, ny mpanao politika, ny société civile rehetra anjarantsika rehetra no miady mafia mba ahalala an'izany hoe ahoana ny fomba fampiasana an'izany bulletin tokana zany. Manomboka ny fizarana ny kara-pifidianana ahitsika avokoa ireo sampana rehetra eo anivon'ny senita ahafahana mahatratra ny fehim-potoana alohan'ny daty voatondro nateterahana ny fifidianana.
Fizarana ny karaha-pifidianana misy dingana arahina zany mikasika an'izay ny natao zany dia ny fanotana ny lisitry ny mpifidy sy ny fanotana ny karatry ny mpifidy zay zany vita raha mpitso dia ho atao ny famaranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io zany le arrêtage définitif de la liste électorale isaky ny district aorian'izay zay vao miroso amin'ny fizarana ny karatry ny mpifidy satria ny lojikany ny olona zay voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy zay no faranana tamin'ny fomba ofisialy no azo ny karatry ny mpifidy. Mbola betsaka ny ezaka ataon'ny senita eo amin'ny fikarakarana saika efa ampelantanana kosa nefa ny fampitaovana rehetra izay ampiasaina. Mbola nisy ny fanomezana avy amin'ny OIF fitaovana misa 700 ahafahana mamantatra ireo ratsa mangaika ny senita toy ny arorana ny fanamina mitovy ao anaty kitapo iray. Eo amin'ny pejy sosialy araka ny fanadihadiana natao folisin-jaton'ny vola miditra amin'ny fianakaviana amin'ny saranga atoniny dia atotona ny amin'ny vidin-jiro avokoa. Efa maro sy mianaka eran-tsena ireo fitaovana fampiasa an-dakozia sy ao an-trano izay manamora ny fiainana nefa mampiakatra ny fandaniana eo amin'ny herinaratra. Mahatonga ny olona alaim-panahy amin'ny fangalarana herinaratra izany sazy entitra toy ny fandoavana ny vidin-jiro em-bolana miaraka no miandry an'ireo manao izany hoy ny tompon'andraikitry ny orinasa Jirama fanadihadiana. Fidinana ifotony ataon'ny mpiasan'ny Jiramano matetika hatratrarana ireo mpanao pikage na ny alatra jiro. Matetika ny mpanofa trano misolosolo ny tena manao izany ary tsy fantatry ny tompo-trano na ny mpanofa mandimby azy ao toy izany ity tranga iray ity. Ikonterana ity zao nisy mpanofa tranonay zany taloha dia nangalatra jiro izy. Dia raha nangalatra jiro izy dia tratra Jirama. Dia nalaina mihitsy ity zany tsarain'ny Jirama tany Foibe tany Sonerano dia vao tsara avany zany nandoavanay vola zay vao velona teo ikontera io. Maro ny loza teraky ny fangalarana jiro ny ankamaroan'ireo trano mirehatra noho ny court-circuit dia vokatry ny fanaovana pikage hoy ny teknisianina iray avy amin'ny Jirama. Toy ny alatra rehetra ihany koa mahavoasazy ny fangalarana jiro. Tapahana zany ny famatsiana herinaratra n'ilay mpanjifa dia rehefa avy eo zany zay anontaniany Jirama amin'ny mpanjifa le hoe fiakina hoe nanao an'le acte tokoa ve izy sa tsy nanao an'le acte dia misy fifanarahana atao zany eo amin'ny Jirama sy le mpanjifa amin'ny fandaniana izay nataony. Jerena zany ny karazana fitaovana zany ampiasainy ao amin'ny tokantrano dia routine eo amin'ny 6 mois eo zany rappel de consommation 6 mois. Ny fampiasana ireo fitaovana ao an-tokantrano izay efa amidy toy ny anana eny an-tsena no tena mahatonga ny olona ho alaim-panahy amin'ny fangalarana jiro ho an'ny tokantrano sasany ialana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny jiro misy ny tetika tsotra maro isan-karazany ampihenana ny fandaniana. Azy any amin'ny chambre tsy ilainao dia vonoina dia ohatran'izay koa ny amin'ny frizidera hoe tokony hoe misy andro andanany dia misy andro hijanonany. Dia eo koa moa le ampoule le fasoloana le lumitsitsy reny dia hita tokoa fa miena le consommation le jiro rehefa kotina isam-bolana dia hitanao zany eo amin'ny index fa miena dia miena tokoa le izy. Tsy misy ny antotanisa avy amin'ny Jirama manodidina ny alatra herinaratra. Mateti-pitranga nefa zany ary isan'ny mampitombo ny fatiantoky ny orinasa mpanjakana ity. Raha ny vaovao fantatra hatramin'ny omaly dia mety hiakatra 570 isan-jato ny vidin'ny jiro atoato ho fanarenana ny olana arabola eo anivon'ny Jirama no anton'izany hoy ny ministera ny angovo. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray araka ny vaovao azo androany tany Nosy tsy miantra intsony ny couvre-feu izay napetraky ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny sabotsy farany teo. Efa milamina ny tanàna amin'ny ankapobeny na izany aza mbola mampitandrina mafy an'ireo teratany frantsay any an-toerana ny masoivo frantsay mba ho malina hatrany amin'izao fotoana izao. Efa ao anatin'ny fanadihadianan'ireo 530 voasambotra ary efa misy ny ampahany tamin'izy ireo efa nalefa nody araka ny fanangonam-baovao natao androany maraina. Androany hariva no amoaka ny tatitra ofisialy mahakasika iny raharaha iny ny zandarmaria-pirenena. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray nivoaka ny tetiandro ny taom-pianarana ity avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hiatrika taom-pianarana vaovao indray ny mpianatra ka efa mazava avokoa ny fotoam-pialan-tsasatra sy ny tetiandro ny fanadina-mpanjakana. Fanazavana.
niditra tamin'ny fomba ofisialy androany akamaroan'ny sekoly miankina amin'ny fanjakany sy ny apahany tsy miankina eto Antananarivo. Namoaka ny tetiandro amin'ny ity taom-pianarana ity ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Niditra tamin'ny 13 septambra teo ny fidiran'ny mpandraraha, 5 miandry taty aoriana ny mpampianatra ary omaly ny mpianatra. Ny 3 volana voalohany indray mifarana amin'ny 20 desambra ho avy izao. Ny fialan-tsasatra manomboka ny 1 desambra ka hatramin'ny 5 janoara 2024. Ny 3 volana faharoa manomboka ny 9 janoary 2024 ka hatramin'ny 12 aprily. Ny 12, 13, 14 febroary ny journée des écoles. Ny vacances de Pâques indray dia manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 aprily 2024. Ny 3 volana fahatelo 20 aprily 2024, 20 jolay 2024. Isy ny fiatoana kely amin'ny fankalazana ny fahaleovantena ary manomboka amin'ny 17 jolay ny grande vacances. Eo amin'ny fanadinam-panjakana indray amin'ny 15 jolay ny fanadinam-panjakana voalohany ny CEPE. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 13 jolay ny BEPC ary ny CAPEP ny 17 ka hatramin'ny 13 aogositra. Eo amin'izay pejy ny fampianaran'izay hatrany efa tamin'ny faran'ny volana septambra ny akamaroan'ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina no niditra tamin'ity herinandro ity kosa ny an'ny sekolim-panjakana. Efa mirenty eny amin'ny arabe rehetra eny ny aron'akanjo amin'ny lokony samihafa sy ny fanamiana mitovy. Tsy tokony atao ambanin-javatra izy ireny noho izy ireny mifandray amin'ny fomba fisainana sy ny toetra hoenty miatrika ny fanovozam-pahalalana. Fanatetiany Ilta Asinjo. Ho an'ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra, mbola itony maitso nomen'ny fanjakana itony no lokon'ny aron'akanjo. Manga lanitra ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa ary miova arakaraky ny sekoly kosa izany ho an'ny lycée. Ho an'ny sekolim-panjakana tsy maintsy manao aron'akanjo na fanamiana mitovy ireo mpianatra rehetra. Efa entanina sy ampahafantarina azy ireo ny anton'izany mba tsy ho tery fa tena sitrapo no antony anaovana ireny. Anaovana uniforme mba ahafantarana ny mpianatra rehetrarehetra ao amin'ny école anankiray. Mba hampitovy ny ankizy rehetra mba tsy havaka hoe ty manana dia ty tsy manana. Ny antony anaovana uniforme dia mba ahafantarana ny école misy an'ilay ankizy mba hampiavaka anazy amin'ny rehetra zany. Fahafantarako anazy dia ny antony anaovana uniforme dia mba hahatonga an'ilay ankizy hoe mba hahay mahay mihaja. Malaza ho mpanala blouse ny mpianatra ny CEG sy ny lycée mialoha sy aorian'ny fidirana an-dakilasy. Toetra ny adolan-tseto io manao fanahiniana mandika fifehezana io ka tsy maintsy dieny etỳ ampiandohan'ny taom-pianarana no manamafy izany ny sekoly. Tsy fahafana miditra ao amin'ny faritry ny sekoly, fampiakarana ray aman-dreny raha tratra tsy manao blouse matetika na manao akanjo hafa ho solony. Entitra amin'ny ankapobeny ireo mpandraharahan'ny sekoly manoloana ny fanarahana ny fitsipika indrindra eo amin'ny fanaovana izany aron'akanjo sy fanamiana mitovy izany. Misy antony, iakinany ho avy ny mpianatra ihany koa izy ireny satria mamolavola toetra sy fomba fiaina ho azy ireo. Izahay mieritreritra manofana mpianatra ho lasa elita dia tokony anana fitafy mendrika izy ary tokony ianarana dia izao na famatona kravaty fotsiny ara. Ny impacte fanaovana uniforme zany dia hoe le fitoviana ny ankizy rehetrarehetra rehefa eto amin'ny établissement zany izy. Tsy fijerena intsony ny fiheviny ny ray aman-dreniny ny farim-pananany ary ny farim-pahaizany ny ray aman-dreniny. Ho an'ny sekoly sasany efa amidy miaraka amin'ny fitaovam-pianarana ny aron'akanjo sy ny fanamiana manokan'ny sekoly. Iray alina ariary hatramin'ny 2 sy iray alina ariary ny vidin'izany. Na dia natokana ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana izany fanaovana ny blouse na ny aron'akanjo teo aloha, dia efa saika misafidy ny anao izany ihany koa ireo sekoly tsy miankina indrindra ireo tena fanta-daza amin'ny fanajana ny fitsipika amin'izao fotoana izao. Pejy hafa kosa indray fianakaviana manjatony no kasain'ny olona iray idina ao anaty tamboho ao amin'ny fokontany Antanety-be ambany Andrefana, commune Ambohidrapeto raha ny fitaraina ny mponina ao an-toerana. Tsy avelan'ny tompony ity tany ity ho an'ireo mpiray vodi-rindrina na dia lalana ho an'ny mpandeha tongotra aza. Na antony commune ny fampiakarana ny tamboho izay kasainy amefena ny lalan'ny olona saingy mbola tsy milamina amin'ny manodidina amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Zava-nisy ary karazana fifanarahana efa niainan'ny mponina tetỳ amin'ny fokontany Antanety-be ambany Andrefana. Ny fanajana ny iray metatra farafahakeliny atao lalan'ny olona ny anelakelan-trano.
Niteraka romoromo teo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina nefa ny zavantranga iray rehefa nikasa hamefin'ny tany ny olona iray ao voatanàna fa zarara 50 santimetatra no najanony ho lalan'ny olona ary ny fananan'ny olona mifanolobodorindrina aminy no asain'ny ravana. Io ny tambohonay nanao anina géomètre koa zany zay nanitseny lalana io nefa tonga izy tonga dia anao hoe anao tamboho izy dia hoarodiny moa zany ny tambohonay. Tako le tompon-tany teto zany lehibe kely efa mivarotra izy dia tedavina rodana zany ty fatsakanana ity satria misy fatsakana zany eto akaiky lehibe kely eto. Raha ivoako ny trano zao zay dia raha itaony eta zay aiza ny hitondrana ny entanay zay mpanofa trano nefa fa tsy tompona tanàna eto. Teren'ny lalana eto amintsika ny fanomezana lalana ho an'ireo tanàna tsy manamorona ny arabe niakatra teny amin'ny komina sy ny vokotany ny raharaha. Taorian'ny fidinany ireto farany foto no malomaraina teny an-toerana dia nampiatoana ny asa fananganana ilay tamboho. Ahin'ireo mponina nefa ny mbola anaovan'ilay olona amboletra ka nohizany indray ny famefena aoriana kely. Izy manana permis anamboatra trano fa n'olona hoe tamboho zany sy kabone na vovo tsy maintsy miverina maka autorisation any amin'ny commune ihany koa izy. Izay zany tsy hoe mandrarana azy tsy amefin'ny tokotaniny fa mba manaraka ny norme efa misy ety izy amin'ilay lalakely miseho malala olona avy any ambony any dia manao izay tiany atao ty hoe arodana amin'ny fefin'ololetsy ohatra dia arodana ny lavadran'ololetsy manao omboletra ohatr'izay izy zany izy tsy naka ino moa zany autorisation tany amin'ny commune. Tsy tranga tokana ity miseho ity fa matetika ny maharay fitarainana tahaka izao ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Na dia tompon'ny tany ara-dalàna aza nefa ny olona iray tsy afaka manakana ny vezivezen'ny mpiarahamonina izy fa tsy maintsy manome lalana. Fifanarahana sy fifampiresana no amaritana izany ka raha tsy mahomby io manana fahefana ny commune mametraka an'ireo lalana tsy maintsy omena an'ireo manodidina. Ny olana tahaka izao izay antony ilana ny fanajana ny drafim-panajariana ny tany izay isan'ny lesoka goavana amin'ny firafitry ny tanàna eto an-drenivohitra. Mifarina hatreo ny fiarahantsika tamin'ity atoandro ity tomboky lasy tomboky vavy. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mbola mame fotoananao raha hariva amin'ny 7 ora iarahanao amin'ny Tovy Rakotondravony. Ny tena kosa ka mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitso indray.